Araka ny fanaontsika isan-taona dia misy amin'ny volana jolay tahaka izao lay herinandro ny fifandraisana. Ary anisan'ny fandaharam-potoana manokana izay atao rehefa mandritra ny herinandro io dia ny herinandro fiaraham-bavaka. Ary amin'ity taona 2024 ity, ny lohahevitra nosafidiana dia ny hoe fifandraisana ho amin'ny iraka. Ahitana lohateny isan-karazany izany, isan-kariva. Ary amin'izao andro voalohany izao dia ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Andia hivavaka isika. Ray malala be fitiavana indrindra izay ny an-danitro, ankehitriny izay raha iroso amin'izao lohahevitra voalohany izao, ianao anie hanokatra ny fonay ka handraisanay fitahiana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifandraisana ho amin'ny iraka. Ny tantara malaza indrindra ao amin'ny Baiboly dia ireo tantara miresaka mahakasika ny fangatahana mba hovokisan'i Jesosy, na ihany koa manao hoe mba ho fenony mitafotafo. Ary raha ny famokisana dia ohatra amin'ireny ny fanomezana sakafo ireo olona 5,000, ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2. Ary raha ny rano indray dia teo amin'ilay rano tonga ranom-boaloboka, teo amin'ilay siny izay nasain'i Jesosy no fenony hatreny amin'ny olony mialohany namadiany azy ho tonga ranom-boaloboka. Ary teo koa ilay vehivavy teo am-patsakana izay nangataka tamin'i Jesosy mba omeny ilay ranovelona. Fa tsy latany janja amin'izany. Ny tantara maneho ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Amin'ity anio ity dia andeha hisintona ny saintsika aho mba hijery ny fomba fijery manokana mihitsy mahakasika ity le hoe famenony Kristy mitafotafo ity, izay ahitantsika toe-tsaina kanto rehefa maniry ny fandray amin'Andriamanitra isika. Maro ny tantara azontsika raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ity anio ity dia ny tantaran'ny Maria no andeha hojerentsika. Ary misy lesona lehibe mampiavaka amin'ny Maria, ilay vehivavy sa ary faniriko mba hampiavakay sy anao koa izany raha miditra amin'izao herinandro ny fifandraisana izao isika. Betania no fonenan'ny Marta sy Maria. Ary araka ny fantatsika dia izy mirahavavy ireo moa dia anabavy ny Lazarosy. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:12 izany, indrindra ny andininy voalohany. Ka na dia efa natsangany Kristy tany maty aza i Lazarosy, dia mbola nipetraka tao a Betania any izy ireo. Ny hoe Betania mantsy dia midika hoe tranon'ny fahoriana na ihany koa fahadisom-panantenana. Ary tsy mba karazan'olona nanana ny maizy azy na nanana harena ireto fianakaviana ireto. Tsy mba hoe nipetraka tao amin'ny tanàna antsoina hoe tranon'ny fahoriana fotsiny izy reto, fa tena toy izany mihitsy ny fiainany. Satria ny anarana mantsy ao amin'ny Baiboly dia ilazana matetika ny tena zava-misy marina eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Ny aina tao anatin'ny fahoriana i Maria. Ary manana toe-javatra maro toy ny olon-drehetra izy mba hiaonana na hoe ny antony hiaonany amin'i Jesosy. Ary toy ny olon-drehetra dia mba te hahita an'izany Jesosy izany izy, ka dia say indrindra izy na dia nahantra aza niditra tao amin'ny tranon'ilay mpanankarena iray nandritra ny fotoana fanasana izay tsy nanasana azy ankory. Tsara aloha ny manao anatin'ny fonoteny fa anisan'ny fomba jiosy ny mametraka ny lehilahy mihoatra noho ny vehivavy. Ary rehefa manisy izy ireo na manao tetiarana ilazana ny avin'ny isam-batan'olona, dia tsy mba ahitana anaram-behivavy izany na fanisana vehivavy. Ary tsy magaga eto amin'ity Jaona 2:12 ity, fa rehefa nanasa an'i Kristy ilay lehilahy mpanan-karena, raha tonga tao Jesosy, dia tsy mba nanasa vehivavy izy ireo. Zao anefa, na dia tsy nahazo fanasana aza i Maria, dia say indrindra izy namakivaky ny mason'ny olona, nandresy ny henatra rehetra tao anatiny, ny henatra fa miditra tsy manana fanasana na ny invitation, ny henatra fa vehivavy nefa samiditra amin'ny fanasana natokana ho an'ny lehilahy, ny henatra fa sahirana tsy mba mitovy saranga amin'reto vahiny nasaina na ny olona rehetra,
ny enatra fa manana asa tsy mamendrika, satria fantatsika tsara moa ny asa nataonyity Maria ity, ny fitondrantenany izany. Kanefa ny lesona voalohany avy amin'ny tantarany Maria manoloana ny faniriana ifandray amin'Andriamanitra dia ny hoe esory ny tahotra sy ny enatra ary mijoroa eo amin'ny toerana izay misy an Jesosy. Ravana malala ny dingana voalohany izany. Raha tiana ny anana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra dia ny fijoroana eo imasony rehetra sy eo amin'ny toerana misy sy ahitanao an Jesosy. Lesona faharoa dia izao no toy ny tantara. Tsy hoe saniditra tao amin'ny trano nisy an Jesosy fotsiny i Maria. Tsy hoe niditra tao izy dia nipetraka tery androtsagna, fa niditra tao izy dia nanantona an Jesosy ary nipetraka teo an-tongotry Jesosy. Tsy fahita izany toe-tsaina izany. Fa tena manao ahoana ny an'i Maria dia ny misafidy nipetraka eo an-tongotra dia ny tongotra Jesosy izany. Ary raha malala an'i Maria isika dia izy mihitsy ity ambaran'ny Jaona toko 12 ity, ilay mipetraka eo an-tongotra Jesosy. Ary ny faran'ny tampony fifalian'i Maria dia no eo an-tongotra ty Kristy izay tiany loatra ity. Ary rehefa mangataka isika manao hoe Tompo, fenoy mitafotafo ny kapokako, fenoy mitafotafo ny momba rehetra. Inona ny faran'ny tampony fifaliantsika izay tiantsika ho fenon'ny Tompo? Fa ny an'i Maria, ravana malala, dia nitoetra eo an-tongotry ny Tompo ny faniriana. Ary rehefa ambonin'izany, tsy hoe nipetraka fotsiny izy, fa nanasa ny tongotry ny Tompo tamin'ny ranomasiny ary namafy izany tamin'ny volony teo anatrehan'ny olona rehetra. Filana dera ve? Tsarovy ny teny Jesosy eo amin'ny Luka 7 ka ny 4:7 manao hoe niditra teto an-tranonao ary Simona, tsy mba nomenao rano anasana ny tongotro, fa izy kosa tsy nitsahatra nanasa ny tongotro tamin'ny ranomasina. Tena nidina ho ambany noho ny andevo izy teo anatrehan'i Jesosy, ary vehivavy nanome lesona lehibe indrindra makasika ny toe-tsaina manompo ny Tompo. Ary ny lesona faharoa aseho ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantaran'i Maria ao amin'ny Jaona 12 ity dia ny hoe aoka ho sahy anetri-tena eo amin'ny fanompona. Ny toe-tsain'ny feno fanompona izany ary ny toe-tsaina faly amin'ny fanompona. Ary ao anatin'izany ny toe-tsain'ny fanompona izany no ahitantsika ny dingana faharoa dia ny ahafahana manamafy sy mitahiry anao eo amin'ny fifandraisana eto kokoa amin'Andriamanitra. Lesona voalohany ho isika dia ny hoe esory ny tahotra sy ny enatra mijoroa eo amin'ny toerana izay misy an Jesosy. Lesona faharoa, aoka ho sahy anetri-tena eo amin'ny fanompona. Toe-tsaina feno fanompona mila ananana ary toe-tsaina faly amin'ny fanompona. Ny fahatelo amaranantsika azy dia ny hoe ny lehibe indrindra amin'ny tantaran'i Maria dia ilay fihetsika farany izay nasehoany ato amin'ny teny Jaona 12 ity izany. Satria tsy vitany hoe niditra tao amin'ilay fanasana izay tsy nanasana azy akory izany, fa mbola nitoy tamin'ny hoe niditra izy ary nitorovoka teo amin'ny tongotry Jesosy. Fa ny fahatelo, nitondra tavoahangy alabastara Maria ary novakiny dia nararany teo an-tongotry Jesosy. Ravana malala amin'ny fomba fijery tsotra tsy azoko ny fihetsiky Maria. Tavoahangy misy ranomanitra mitetina karaman'olona heritaona ravana no nafony teo an-tongotry Jesosy. Ny olona rehetra manantona an Jesosy dia mangataka izay mbola tsy ampy eo aminy. Ny olona maika angataka mba ho fenona. Fa Maria kosa nanolotra ny ranomasina, nanolotra ny volony ho lamba famafana, nanolotra ny menaka manitra karama iray taona ho eo an-tongotry Jesosy. Ary ny fanekeny an Jesosy ho ilay tompo sy mpamonjy ny tenany manokana, io no faniriany lehibe indrindra tao anatiny. Ary anio raha mangataka izao sy anao manao hoe fenoy mitafotafo Tompo ny momba ahy, tiako tsaronao. Fa ny an'i Maria ny kapoaka
sarobidy indrindra dia nararany teo an-tongotra Jesosy. Ary raha mangataka ihany koa isika anio manao hoe fenoy tompo mitafotafo ny kapokako. Ino eo amin'ny kapokanao no tianao ho fenony? Vola ve? Arena ve? Sa fahasalamana? Fa ny Ana Maria kosa ny kapoka tiany ho fenony dia ny fifaliana fa eo anilan'i Jesosy. Tsy nitady fahagagana intsony mantsy Maria, fa nitady ilay mpanao fahagagana. Tsy nitady fanomezana intsony mantsy izy, fa nitady ilay mpanome. Ary tsy niandry tolorana intsony Maria, fa efa nahita ilay mpanolotra. Ary rehefa tafaray mifandray amin'ny Jesosy izao sy ianao, dia say manome sy manolotra ny ananantsika rehetra ho azy. Ary izy avy eo no miay sy mitay ary mitsimbona ay sy anao. Ary izany ny dingana tsara sy feno indrindra. Ary anio, tiako raisinao ny fifaliany Maria dia ny fifaliany fa eo anilan'i Jesosy ilay kapoka feno indrindra. Fandrinao ve izany koa amin'izao herinandro ny fifandraisana izao? Dia ny anana fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Voalohany, tsarovy fa ny zava-dehibe mila nanana dia ny fanesorana ny tahotra sy ny henatra ary mijoro eo amin'ny toerana izay misy an'i Jesosy. Ny faharoa dia ny toe-tsain'ny fanetretena ho amin'ny fanompona, toe-tsaina faly amin'ny fanompona, ary ny fahatelo dia ny say manolotra ny amintsika rehetra ho an'i Jesosy. Izany no nataony Maria, ary nidera an'i Maria Jesosy. Ary raha mahita sy anao izy amin'ny fifandraisana aminy, mba inona re no tianao ambaran'Andriamanitra eo amin'ny momba anao. Tany Aostralia no niseho ny tantara. Nisy lehilahy anankiray mba naniry hitady vola izy, ary ny fomba tokana ahafahany mba azahoany izany vola izany dia niresaka tamin'ireto namany mpanarato izy mba te hiaraka amin'izy ireo hitady vola. Ary rehefa natao ny fifanarahana rehetra, ny fandresen-dahatra, dia nanaiky reto mpanarato reto ka ny tena manao hoe ny anjaranao zany dia ny miaraka aminay ka ianao no mitondra ny jiro. Satria ny fomba ny mpanarato manko eny amin'ny ranomasina dia mandeha amin'ny alina izy ireo eny ampovoan'ny ranomasina, mamelatra ny aratony, ary rehefa hadiva maraina dia misintona an'izany arato io zany mba ho ety amorontsiraka. Dia nanaiky ilay tovolahy, ary tamin'izany fotoana izany moa ny mpanarato dia tsy mba lakana ray na lakana roa fa mandeha any amin'ny 20 isany ny lakana. Ary nen'ity tovolahy ity dia tsy lakana ny azy fa zahatra. Zany hoe ren'le zahatra reny zany no akambakambana, fatorana, amboarina dia eo ambonin'ireny izy. Ary dia miala amin'ny alina maraina vao mody tahaka izany. Ary anisan'ny fanao rehefa tonga eny ampovoan'ny ranomasina eny dia fatorana ny lakana ho amin'ny lakana ray, ary ny lakana ray ho amin'ny lakana manaraka, mandra-pahatonga an'ilay 20 sy ilay zahatra misy an'ity tovolahy ity mba tsy hisian'ny fahaverezana na sahala amin'izany. Fa tan'ity ndray mitoraka ity tsy fantatra ny zavatra miseho. Mety tsy teo ve ilay jiro? Tsy fantatra. Fa tapaka ilay tady mampitohy ilay lakana farany amin'ilay zahatra misy an'ilay tovolahy. Ny andro alina maizina tamin'izay, ary nanomboka noentin'ny rivotry ny ranomasina ity zahatra ity, ary lasa toetra lavitra reto ilay lakana 20 reto nisy azy. Ary ny tantara dia milaza fa 2 kilometatra eo ny elan'elan'izy ireo. Ary rehefa tonga ny fotoana, asa efa hadiva maraina ve vao tonga sainy ity tovolahy ity, akory ny atairany? Fa tsy disitany intsony reto lakana marobe izay niaraka taminy, ary rehefa nierika avy izy, nierika havanana, dia tsy natazana na inona na inona. Natahotra izy ary nilaza fa very aho ankehitriny. Indro fa nandalo teo aminy dia nisy sambo lehibe, tsy ray, tsy roa, hatramin'ny 3 nandalo. Niantsoantso mafy izy ny amin'ny hoe vonjeo, kanefa tsy re ny reto matelô na mitady sambo reto zany ikaika izany, ary indro fa mandalo fotsiny ny sambo be. Amin'ny farany anefa
indro fa nisy lehilahy anankiray nitondra lakana. Angamba ny mpanaraha tokoa izy io, ary io no nanampy azy, namonjy azy ho tonga teny amoron'ny ranomasina. Ary zany dia manome lesona lehibe indrindra izany. Fa raha toa ka tafaray amin'Andriamanitra isika, dia eo izy miazona antsika, eo izy no mifeny zavatra rehetra ary manome izay ilaintsika. Fa raha tafasaraka aminy kosa isika, dia ho lasa lavitra ary ho feno tahotra sy ny olona. Amin'izay fotoana izay mety mandalo ny zava-dehibe, mandalo ireo mety verintsika ho sambo lehibe afaka anavotra antsika. Kanefa azadino, tsy ny fahalalantsika sy ny fiheverantsika no afaka hamonjy antsika, fa ny drafitra sy ny plan'Andriamanitra irery ihany no fanavotana azo antoka. Koa amin'ity herinandro ny fifandraisana ity, andeha anapa-kevitra isika, ka tena manao hoe Jesosy eo ampifandraiso aminao tsy tapaka isan'andro ao, ka hanao tahaka ny Maria, tsy hanana tahotra sy henatra, fa hijoro mandrakariva ho eo aminao. Hosay hanompo anao, ary koa hosay hanolotra ny momba rehetra eo am-pelatananao. Ka ianao no ife ny zavatra rehetra, ianao no hitantana ny momba rehetra, ka naiza lehako na inona ho ataoko, dia ho tsapako ny fanatrehanao. Andiva afaka isika. Ray Malalo, sotranao izay ny amin'ny lohahevitra manokana izay nomeno anay tamin'ity anio ity. Tompo, ny fangatanay raha sitraka ao, tehirizo izahay mba ho tsara fifandraisana aminao isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.